Andriamanitra mandrakariva ho iaotsika menakavy mahatsiaro fa androany ny andro nomeny azahoantsika fampiarahaba tratry ny taona ka tratry ny taona daholo ranorariny sy nihitsy dia tokony faly avantsika satria nahazo tombonandro nefa no ny zavatra mitranga tamin'ny firenena dia tsy afaka anao izantsika fa miara-miompona alahelo amin'ny namatsika satria io ny teny soratra masina hoe meyaraha ory amin'izay ory marina ve zany ary ny zavatra mitranga eto amin'ny firenena amin'ny mpiarabelona amintsika amin'ny maharegny tena dia manohina ny fo matsiaro fa onena ny fondreny satria ny zanaka malagasy ve no vonoina tsy ekeny zany ary dia miara oritsika amin'ireo olona mitrapaoriana any Mahajanga matony ankizy mihetsika dia misy zavatra hita fa tsy mety ao ny ray aman-dreny marina dia tokony miaina ny lazain'ny zanaka ireo matsy no avy ny firenena ireo tanora ireo no volavolaina ho tonga olombanina azahoantsika manana firenena vanina ekena ve ary dia izany indrindra no atongavana eto mahatsiaro hoe tsy afaka mangina ny tena onena ny fondreny satria zanaka no sakanana tsy hiteny zanaka no tokony enona ny zanaka tokony volovolaina ho tonga olombanina azahoantsika anangana firenena vanina indray marina ve zany ka tsy ho lava resaka aho fa tsy mety mivoky raha tsy miteny ary misy fotoana anginana misy fotoana hitenenana ka ankehitiny kosa rehefa tsy rariny loatra no atao dia tsy anaky izany tsika vahoaka fa tsy maintsy mitady ny marina dia tsy menatra itsika satria ny marina no jerevantsika tsy menatra itsika satria mijoro manana marina ary miado an'ny marina zany ve satria androany tsy ho lava teny fa mbola be no sisa fa mafondreny aho dia honena loatra ny foko mahita ny zavatra mitranga atao amin'ny zanakitsika rehefa ny zanaka malagasy ve nitaky ny rariny sy ny hitsiny dia tonga dia vonolo ny asan'ny mpitandro filaminana dia araka n'izay teny zay hoe tokony hitandro ny filaminana ho an'ny firenena ho an'ny vahoaka malagasy ka dia tsy amelantsika marina fa hiady ho an'izany tsika ka dia misaotra ihantsika koa amin'ny fahendrena naseho antsika sady teo ny amin'ny firaisankina tsika malagasy ho aseho antsika fa olombaniny isika ho averintsika amin'ny firaisankina pirenena ary dia indrindra isika ireny dia hitotro ambavaka ny zavatra mitranga ny firenena fa ny vavaka no manova zavatra ka dia aza matahotra tsika menakavy fa dia mivavaka aza mitsatra aza matahotra fa mino fotsiny ihany eto navatahoany ary mitolona fa ho avy matetetitsika